tonga indray ty ny fotoana fa atsika miona amin'ny alala zao tambazotra izao a na ho atsika izay mpanaraka ny pejy eto amin'ny Facebook Pasteur Tovina Manisanandro a na ho atsika izay mpanaraka amin'ny alalan'ny YouTube ihany koa izany. Na dia tsy mifanatitava aritsika dia faly hatrany ny tenanay a afaka miray fanahy amintsika tsirairay avy izay mpanaraka an'izao tambazotra izao. Raha anio ihany koa ny fotoana voalohany ahafahanao manaraka dia faly izay miarabanao eto amin'izao tambazotra izao. Melohan'ny hainoantsika ny afatra ifampizarana indray amin'ity andron'io ty dia ndao mba hivavakantsika hisaotra ny tompo sy hametraka an'izao fotoan'izao eo ambany fitaritany. Andriamanitra mahery sy tsara indrindra, misaotra anao indray zay raha mbola afaka niaraka indray amin'ny alalan'ny fitaovana tahaka izao. Misaotra fa na dia atao ara hoe misy ny elanelatany maro aminay ary ny akamaronay dia tsy mifankafantatra tare akory, kanefa nony amin'ny fisiany zavatra toy izao dia afaka mifampizara. Ary mahatsiaro ny tenin'ny apôstôly Paoly milaza hoe na dia migadra ary aho ozy ny apôstôly Paoly dia ny tenin'Andriamanitra kosa dia tsy mba azo gadraina ary tsy mba azo gejaina fa afaka foana ary mandeha malalaka any amin'izay tiany ale rehetrarehetra. Dia misaotra anao zay raha mbola afaka mifampizara tahaka izao indray. Mangataka tompo mba hosokafanao ny fo rehetra ary asanao ny fo rehetra ahalalanay misimisy kokoa ny sitraponao sy ny fihefitrao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy rery ihany no anaovanay izao vavaka izao. Amen. Amin'ity andron'io ity dia fampizarintsika mikasika ny fampianarana resaka lalàn'i Mosesy. Ka izy ity dia tapany faharoa. Efa nisy fampianarana voalohany izay raha mbola tsy hitanao dia asaiko mba hojerenao toriteny laharana 10 no misy azy lalàn'i Mosesy. Androantsika zany laharana 570 dia lalàn'i Mosesy tapany faharoa ty androany ity ary ifampizarantsika sy anazavako an'ireo verset zay mety mampirorosaina, zay mety mampisalasala, zay mety entin'ny olona, hodikodin'ny olona, ampatonga antsika hiverina, hieritreritra ny hiverina any amin'ny lalàna sy ny sisa indray hitady fanamarinana ho an'ny tenantsika. Ny zavatra tiako hazavaina aminao ao anatin'ny fotoana fohy androany dia zao hoe ny lalàn'i Mosesy zany dia ny teboka voalohany dia zao hoe natao ho an'ny zanak'Israely izy io. Rehefa natao ho an'ny zanak'Israely izy io dia zao ny tenin'Andriamanitra, zao ny soratra masina milaza an'izany hoe ho famantarana amiko sy aminareo io ry zanak'Israely dia nareo mankatoan'io sy ny sisa. Dia nametraka lalàna didy 10 Andriamanitra zay nisoratana tamin'ny vato fisaka ary lalàna 360 izay natao hankatoavany zanak'Israely. Rehefa tonga kosa Kristy dia le izy tsy tonga dia natao fotsiny amin'izao hoe ity ny lalàna dia tonga dia hoe tapitra ny andron'ny lalàna. Za amin'izay zao zay teneniko amin'izay ozy Jesosy no izy ary zao mifandehan'le izy. Tsy ohatr'izay ny fomba nanaovan'ny tompo azy fa misy fandaminana, misy fandrindrana, misy mise au point, misy mise en place ngeza be mihitsy zay nataon'i Kristy teo ambony hazo fijaliana io. Donc itsika hijery kely ny Matthieu 5, Matthieu 5 andininy 7:12 sy ny 7:20. Naran'i Jesosy. Aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga andrava lalàna fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy sofoana akory amin'ny lalàna na dia litera ray na tendrin-tsoratra ray aza ambara-pahatanteraka izy rehetrarehetra. Zao zany zavatra lazain'i Jesosy ao, tia ny rezima ny lalàna, ny lalàna izay nitondrana ny zanak'Israely. Zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra voalohany hoe izy dia tonga teo amin'izay ao ambany lalàna mba hamonjy izay ao ambany lalàna. Ny antom-piavian'i Jesosy voalohany indrindra
de ho an'ny Israely aloha voalohany indrindra ho an'ny Israely zay na tonga tsy nitory-teny tany ivela mihitsy fa ho an'ireo aloha misy ampahany amin'ireo natao ahen'ny filazantsara natao ho resilahatra natao vovonjy a de nomena an'ireo zany filazantsara zany de zao nambaran' Jesosy hoe satria rehefa nanambary izy an'le ty matitoko fadimy ity de manao an'le mizazoro izy tsika na manao an'le fanavozana be deaibe hoe efa voalaza hoe aza mamono olona fa za kosa miteny aminareo fa zay rehetra tezitra amin'ny rahalany de efa namono olona sahady ary zay manao amin'ny rahalany hoe fokela de mendrika hoarinany amin'ny faharimy rehatrafo sy sisa rehetrarehetra de neverin'ny olona zany hoe afa mihitsy ny fampianaran'ity Jesosy ty a tena andrava lalàna ny atongavan'ity a de eto Jesosy mamefana mariana hoe everinareo fa ho avy andrava lalàna tsy avy andrava lalàna fa hatateraka ohatra zao zany le période ny lalàna ny vanim-potoana ny lalàna de nanomboka tamin'ny androny Sinay nanomezana azy mandra-pahatonga ny vanim-potoana izay nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana de azavaiko kely inona ny tiany ho lazainy zao nambaran'i Jesosy a za tsy andrava lalàna fa anatanteraka ary tsisy ho foana ny zavatra rehetrarehetra eo ambara-pahatateraka izy rehetra zany hoe ity ny lalàna raha ataoko zany hoe ity baiboly ity le lalàna dia tsisy foana tsy azo aprime tsy azo klasena ty zavatra ty mandaitra foana ty zavatra ty mbara-pahatateraka izay rehetrarehetra voasoratra ato rehefa mbola tsy tateraka zany zay voasoratra de valida foana izy rehefa miteny ato ohatra zany hoe hotoraham-bato zay rehetrarehetra tratra ola tanana ny jangajanga ary zay ny lalàna tao amin'ny Israely zay tsy fantatry ny olona fa ny olona de araka nle lazaiko teo a ny sabata sy ny biby fihinana tsy fihinana ihany ny azo ny tena asiana tsindro be deaibe fa rehefa te hankatolo lalàna de lalàna rehetrarehetra ny ankatoavana ary anisan'zany zany zavatra zany hoe rehefa tratra ola tanana ny jangajanga ny olona de toraham-bato zay ny nahazo an'le vehivavy izay tratra ny jangajanga tsy hita moa le lehilahy hoe iza moa ny jangajanga taminy fa le vehivavy rery ny tratra tao a tsy mety amin'ny jangajanga tokany zany fa matoa ny jangajanga de anakiroa ny teo farafakeliny fa de nagaga fa tsy hita ny lehilahy fa vehivavy rery ny tratra ary tsy maintsy toraham-bato lay vehivavy mandra-pahatateraka ny fahamarinana rehetrarehetra izay voasoratra zany de tokony valida foana zay zay tratra rehetra amin'ny jangajanga toraham-bato zay rehetra tratra mitondra entana amin'ny andro sabata toraham-bato zany ngy io lalàna io zany lalàna ny jiosy zany lalàna 370 zay rehetrarehetra mamono olona tsy fidiny de efa nanamboarandry zareo tanàna anankiray zay nampatonga le maso solon'ny maso nify solon'ny nify a raha ohatra ka misy olona mamely miady zany ka ohatra ka lasa jamba le anankiray nohony amin'izay ady zay de mahazo manajamba niny olona niady tamin'iny ny fianakavian'io anankiray tratran'izay zavatra io raha tapaka ny tongotra io de mananjo ilay avan'lay olona tapatongotra andeha anenjika niny olona anankiray iny a ary anapaka ny tongony zay ny lalàna zay ny zavatra mipetraka reo rehetrarehetra ireo araka ny lazaiko teo tsisy zavatra tsongainy zany hoe ty ihany no mety na ty ihany ny lalàna rehetra ihany ka rehetra ihany tazoma fa reto fa zao nge fanambaran'i Jesosy tsy misy foana akory amin'ny lalàna na de litera ray azy ary na tendrin-tsoratra ray ary tsisy azo fafana rehefa milaza hoe vonono ty de tsy maintsy vonono rehefa miteny fa toraham-bato ty de tsy maintsy toraham-bato ary rehefa miteny fa izao tsy maintsy atao maloto ty de maloto tao amin'ny zanak'Israely misy karazana fitandremam-pahadiovana be deaibe mihitsy anisan'zany resaka vehivavy mitsidra ohatra zay rehetrarehetra ny vehivavy raha vao mitsidra de maloto izy mandra-pahatonga ny fotoana le mitsidra zany le fahatongavan'ny fadimbolana de mandritry ny fotoana rehetra atongava fadimbolam-behivavy a dia maloto ny filaza azy a ary zay rehetra mikasika azy a de maloto tahaka azy ary zay rehetra mikasika ny seza mipetrahany tsy voatery mikasika azy a fa tia misy seza mipetrahany a de raha mipetraka eo ianao a na mikasika niny seza mipetrahan'lay vehivavy mitsidra iny a de maloto miaraka amin'ny tahaka azy koa ianao raha mikasika ny lamba niny vehivavy iny ianao maloto tsisy maty zany soratra zany ozy Jesosy izy tsy niteny hoe reto ihany no anina aloha mandra-paha fa ho ito eo ny toy any fa reo rehetrarehetra reo rehefa tateraka de tapitra ny aminy rehefa mbola tsy tateraka reo de mbola valida dolidoly rehetrarehetra reo taizary ny vanim-potoana
de taizany toerana natanterahany reo zavatra rehetrarehetra reo. Ny toerana sy ny vanimpotoana izay natanterahany reo zavatra rehetrarehetra reo de rehefa voaomby teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy de mialohany ialany aina de zao ny nambarany vita ny zavatra rehetra. Amin'ny teny malagasy amin'ny baiboly teny gasy moa izy vita fotsiny soratany ao amin'ny baiboly protestanta, fa ny fanambarana any amin'ny baiboly dika teny hafa rehetrarehetra de manambara an'izay daholy, vita ny zavatra rehetra. Tout est accompli, everything is accomplished. Vita ny zavatra rehetra, vita lay zavatra takin'ny lalàna tao amin'ny Matthieu 5:7 sy ny 8:20, tsy misy foany rena de litera ray ary raha vao tsy tanteraka. De inona ohatra mporofo ilazako anao hoe teo ny navitany an'le izy. Tao jery tena jesotra masina vitsivitsitsika Kolosianina 2 ny anomboantsika azy a. Andiny fa 7 ka hatramin'ny 7 toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy Kristy. Ary novonoiny ny soratanany didy a zay nepangatsika. Io soratanany didy zay nepanga io zany a de fiepangana ny olona rehetrarehetra zay tsy matandrina ny didy amandalana, satria zao fanambarana fa izay rehetrarehetra tsy mankatohany zao didy izao a de voaozony. Zay zany ny soratanan'le didy a mepangatsika. Iny zany aloha fanambarana voalohany. Fa voafafany amin'iny zavatra iny vonono ny soratanany didy zay nepangatsika de nesorony tsy hoe mihitsy zany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana. Zay zany nidika le hoe tapitra hatreo ny didy fiepangana tsy misy intsony. Ary nesorony tsy hoe amin'ny tena ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana de nasehony miariara fitondrany ireo a toy ny fanaony zay avy nandresy. Jesosy ny nanao ny sakrifisy a de ny olona rehetra eo aminy a toy ny fanaony zay avy nandresy, nefa olona resy, olona eo ambany fanozonana, olona eo ambany zavatra maro fiapangana maro sakarazany. Zay nampatonga Paoly laza Romaina 5:1 tsy misy intsony fanamelohana na endrika inona na endrika inona ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, satria maninona efa vita le izy. Nombohany teo amin'ny hazo fijaliana ny didy fiampanganantsika, ary teo amin'ny hazo fijaliana no nahavitana n'lay zavatra izay takin'ny lalàna. Toy izantsika le izy andiny fa 9 de zao am'izay arozy izy, aza vela isy tsara anareo am'izay, aza vela isy tsara anareo am'izay, eto le didy, am resaka fihinana, am resaka fisotro, am zavatra andro firavoravony, na am voalohambolana, zany koa mbola fety manandanja, ary na ny sabata. Maninona ozy izy nytoeny? Aliko ny zavatra rehetra ireny fa ny tenany de any Kristy. Inona moa ny dikan'izany zavatra zany? Reny zavatra rehetrarehetra endrikendriky ivelany rehetra izay nitezaina ny Israely reny, de reny ny atao hoe aloka. Ny sabata dia fitsaharana mandritra ny vanim-potoana fohy fotsiny, zany hoe mba fialan-tsasatra. Zay moa ny atao hoe sabata fitsaharana. Fialan-tsasatra mandritra vanim-potoana fohy isaka zoma amin'ny 5 sasany, mandrapatonga sabotsy amin'ny 5 sasany. Tapitra zay de verina amin'ny fiainana mahazatra. Fa ny fitsaharana tena izy, zay zany ny atao hoe aloka. Aloka, satria manina zavatra fohy kely, ary ny sabata ary de fitsaharany ty vatany ty fotsiny, fa ny atao anatin'ny saina sy ny atao anatin'ny foato mbola mikorotana foana. Fa inona le tena izy, inona le lazainy hoe ny tena de any Kristy, Kristy kosa ny tena fitsarana. Kristy ny tena fitsarana, satria manino makanisa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mahavesatretana. Za manome anareo an'ilay tena fitsarana. Eto ziogako mianara amiko malemy fanasa tsy miavonam-poa, de ahita fitsaharana ho an'ny tena nareo ianareo famora ziogako ary maivana ny entako. Ndikany hoe fitsarany fana, la paix de l'âme. Ary zao ny atao hoe fanjakany lanitra dia fifaliana sy fiadanana ary fahamarinana ao amin'ny fanamasina. Zany hoe lay aloka lay zavatra taloha, zavatra vetivety monja. Rehefa tonga ny tena izy de tapitra ny andro ny aloka. Raha omentsika zany tahaka ny hoe kisarisary anankiray amina mpanao baolina ohatra zany, de misy ny atao hoe mpanao baolina remplaçant, zany hoe mpisolo toerana. Rehefa tsy tonga ny tompo toerana de mpisolo toerana aloha ny manao zay azo ny atao rehetrarehetra eo mandrapatonga ny fotoana tongavan'ny tompo toerana. Rehefa tonga kosa ny tompo toerana dia tapitra tanteraka mivoaka amin'izay le mpisolo toerana, fa tsy hoe zahako ny teto foanako. Raha tsorina aminao tia ny aloka, tia ny tena izy, mandrapatonga n'lay tena izy de mahazo mitondra zay ataony aloha ny aloka. Rehefa vita amin'izay pre ny tena izy, vonona ny tena izy, miala amin'izay ny aloka fa miditra ilay tena izy. Teto amin'ny hazo fijaliana teo ny tapitra ny tantaran'ny lalàna. Rehefa ozy izy Jesosy
tanteraka amin'izay zay nylazaiko teo amin'ny Matio 5:17 sy 7 tapitra tanteraka zany resaka didy amandalana izany. Ary miprofon'izy io de zao rehefa maty Jesosy de tritra ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Ina moa ny efitra lamba tao amin'ny tempoly iny le mampisaraka an'Andriamanitra sy ny olombelona. Iny no manamarika, iny ny atao hoe efitra masina indrindra. Zany hoe le masina indrindra mihitsy ny triarin'Andriamanitra hoe tapitra ny amin'ity resaka masina indrindra tia. Tsy zany ntsony zao tsy miaina ao ambanina rezima na aloka intsony isika fa miaina ao ambanina rezima tena izy am'izay. Mbola toizantsika ihany famakinany zay voasoratra Galatiana 4:7 andininy fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozony lalàna satria tonga voaozona monjy anay izy. Fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra miantona ambony azo. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozony lalàna. Azadiny le zavatra resako teo voalohany teo zay rehetrarehetra voasoratra ao. Voaozona zay rehetra manao tsinitsinina ny rainy sy reniny, voaozona zay rehetrarehetra manao an'izao, voaozona zay rehetra tsy maharitra mankatoa ny zavatra rehetra, tsy ny zavatra sasatsasany, tsy ny zavatra vitsivitsy, tsy ny zavatra tsongaina, fa voaozona zay rehetra tsy maharitra mankatoa ny zavatra rehetra voasoratra atao anatiny ty boky ny lalàny ty. Vita ny azo fijaliana tapitra tanteraka zany rezima rehetrarehetra izany. Zay mombamomba an'io rehetra de tapitra tanteraka daholo. Rehefa mipetraka, rehefa miresaka sika hoe tapitra ny lalàna teo amin'ny azo fijaliana de tsy ho an'ny rehetra izay zavatra fa ho an'iza. Romanina 10 andininy fa 4 ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy no farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Averiko, Kristy no farany lalàna. Amin'ny teny frantsay, Christ est la fin de la loi. Zany hoe ity Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, de miaraka amin'ny Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana eo de misy soratra hoe fin. Mahafinaritra be mihitsy fa ina moa tezy ity ny sarisary kely omena mpanompon'Andriamanitra anankiray zay hoe rehefa mijery film ianao ka misy soratra hoe fin de nidika zay tapitra treo le film de ndanamody nidika zay fa tsy hoe mbola hijanona eo ihany ianao iandry an'le izy ihany za mbola mijery film. Le film rehefa misy soratra hoe finko ina indray mbola hijanonanao eo ho an'ny olona ao amin'ny Kristy, ho an'ny olona nateraka indray, ho an'ny olona nateraka ny rano sy ny fanahy ao amin'ny Kristy. Mila hainao ny dika zay nateraka ny rano sy ny fanahy nateraka indray ao amin'ny Jesosy zay fa tsy tenitenena fotsiny zany tsy resaka hoe manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana zany tsy resaka batisy zany tsy resaka fandraisana fanasan'ny tompo zany, tsy resaka kominio voalohany zany, fa resaka zavatra ho anatin'ny tontolo ny fanazany fahateram-baovao izany ho an'ny olona izay nateraka indray. Romanina 10:4 Kristy no farany lalàna. Tapitra eo amin'ny Kristy zany ny resaka lalàna. Zay ao amin'ny Kristy de tsisy resaka lalàna zany ntsony resahana amiko satria maniny Kristy ny farany lalàna. Rehefa miresaka zany eny lalàna voaozona zay zao tsisy hidirako am'zany fa Kristy ny farany lalàna hoa. Rehefa miteny zany lalàna torahana vato sy rehetrarehetra ohatra tsy midiky zany hoe manondrana satria tsy ao ambany lalàna. Averiko loha zay zavatra zay fa ozy Paoly mihitsy nanambara hoe satria tsy ao ambany lalàna fa isika de hitoy anota sanatria zany. Ataotsika zay efa maty amin'io tahoana no velona amin'ny indray. Tsy fantatrareo fa nizaniza ianareo niara natao batisa tamin'ny Kristy de natao batisa tamin'ny fahafatesana miaraka taminy. De mba tahaka ny nanaovana hafatesan'ny Kristy ihany koa izy nitsanganatsika amin'ny fiainam-baovao ihany koa rehefa avy eo. Ny olona ao amin'ny Kristy dia tapitra ny tantarany lalàna ho azy. Ny olona amin'ny Kristy tsy azo ampangaina amin'ny resaka lalàna, tsy azo tsaraina amin'ny resaka lalàna, tsy azo tenenina amin'izany zavatra zany ary tsy feheziny zany lalàna izany. Tsy eo ambaniny lalàna ny olona ao amin'ny Kristy fa io ny fanambarana Kristy ny farany lalàna ho fahamarinana ho an'izay rehetrarehetra mino. Ho an'izay tsy ao amin'ny Kristy zany sy zay rehetra mbola te hialokaloka eo ambany lalàna sy te hanamary tena eo ambany lalàna zay manao an'izao, zay manao an'izao, zay mankatoa an'izao, zay manao an'izao, nenay didy folo nenay zao. Za tena mialatsiny fa be da be ny fiangonana mbola miazona didy folo satria mantsy ny antony didy folo de principe moral zany hoe afahana mifeny fiarahamonina de mbola tazomy fiangonana sasany ihany io de amboariny fotsiny amboariny reo ny didy folo de nisy anankiray novainy tao
lasa tsy hoe manajany andro sabata tso fa novainy hoe manajany mankamasina ny andro alahady de tonga am'izay ny olona izay miazona sy nampianarina mikasika an'izany didifolo zany novainareo le izy zao le izy fa za tena te hiresaka ny ao amin'ny Kristy tsy resaka didy amandalana tahaka izany intsony fa ny ao amin'ny Kristy ny fofombadin'ny Kristy de ny fanamasina no mitondra azy efa nambarako zay a tany amin'ilay resaka lalàn'ny Mosesy a tapany voalohany a zay nyresako taminao teo hoe anasako anao a mba ho jerenao afatra larina fafolo taontsika hitoy ho an'ny olona rehetra zay ao amin'ny Kristy zany dia izy ny fefaran'ny lalàna tsy asiana resaka intsony zany lalàna izany mbola toizantsika ihany ny fanazavana misy kokoa mikasika an'izany resaka zany satria maninona ny misy an'izany zavatra zany Romana 9:1 ka hatramin'ny 4 naran Jesosy ary am'izany ozy izy de tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy satria ao amin'ny Kristy Jesosy a lalàn'ny fananaina na afaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana de tsy na fa zay ambarany ao amin'ny Romana 7 resaka lalàna io didy folo sy ny 13 sy 900 io de lalàna mitondra ho amin'ny fahafatesana daholo zany fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy de vita an'Andriamanitra kosa tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofony Jesosy zany nanamelohana ny ota rehetrarehetra nanamelohana ny ota za zany ny tokony voeloka azonao le izy za ny tokony voeloka noho ny amin'ny fadisoko rehetrarehetra fa saingy nampitondraina an Jesosy nampidirina tao amin'ny Kristy Jesosy ny ota rehetra izay itifira ny lalàna za zany raha eo anatrehan'ny lalàna ka ohatra ka le amin'ny mazao ahy iny fotsiny manakambara be deaibe amiko ny lalàna manana zay ampangana izy fa saingy noho izao le ao amin'ny Kristy Jesosy ozy ako tamin'ny fotoana tsy haiko 4 angambany raha tsy diso le nyresaka le hoe ao amin'ny Kristy fiainana ao amin'ny Kristy de zao hoe tsy azo ampangaina ngeny atao hoe fiainana ao amin'ny Kristy de za ao anatin'ny Kristy tahaka ny zazakely ao anatin'ny kibon'ny reniny tsy azo ampangaina raha lasianabavy ny zazakely ao anatin'ny kibon'ny reniny tsy azonao a toroany io tsy azonao gadrainy io tsy azonao ataony ninina io satria manina ao anatin'ny kibon'ny reniny izy raha te hikitikitika an'io ianao de ny reniny kitikitianao de zay ny mahatonga le teny milaza hoe tsy misy fanamelohana intsony ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy satria manina tamin'ny alalan'ny finoko an Jesosy de nampidirina tao amin'ny Kristy Jesosy ozy izy ny fanambaran'ny Romana 9 hoe niara-nambolena tamin'ny Kristy Jesosy niara-nambolena tamin'ny Kristy Jesosy lasa no grefena natao grefy ao amin'ny Kristy Jesosy tsy manana fiainako manokana intsony noho izany tsy azo ampangaina manokana intsony ihany na ohatra n'izao ity nanao an'izao sy nanao an'izao sy nanao an'izao ozy Kristy ao anatiko io ao amomba ny tenako io tsy misy fiampangana azonao atao aminy intsony tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy zao fanambaran'ny Jaona 7 any amin'ny andininy fa 7 raha tsy diso ako na fa 7 de zao ny fanambaran'ny filazantsarany Jaona zay rehetra mino ny zanaka ozy izy dia tsy homelohana rehefa nijery baiboly amin'ny dika teny grika de zao ndika le hoe tsy homelohana dia tsy ho tsaraina amin'ny teny grika mitovy ihany ny tsaraina sy ny melohana ny olona amin'ny Kristy Jesosy de sady tsy tsaraina no tsy homelohana satria manina raha hitsara azy ianao tahaka le resaka zazakely ao anaty kibo ihany de lasa Jesosy no tsarainao raha nameloka azy ianao de lasa Jesosy no melohanao ka Jesosy ve hitsara ny tenany ary Jesosy ve anameloka ny tenany sanatria izany zay no nahatonga an'i Paoly laza tsy misy intsony fanamelohana rehefa ao amin'ny Kristy Jesosy ny olona satria maninona ozy izy efa tafaly izy amin'le ao amin'ny Kristy Jesosy izy lalàn'ny fananaina na afaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana fa zay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy de vita an'Andriamanitra kosa tamin'izy naniraka an'izany nanaka ny endriky ny nofo ota sy tamin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba teny tiako asiana tsendrim-peo 4 atateraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika zay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy misy zavatra takin'ny lalàna ty amiko inona le takin'ny lalàna ty amiko aloavy ny vidim-pahotana anao rehetrarehetra
le zavatra rehetrarehetra zay nyresako taminao misy zavatra be da be eo voaozona zay rehetrarehetra zao tsy maintsy manao an'zao mila manatitra raha ny fahotana vitako angamba raha lasaina bavy tany amin'ny afatra tany aloha tany ako efa nyresaka hoe tahaka ny fako be an'Andriamanitra ka raha ny fahotana vitako na de ny ondry rehetrarehetra maneran'izao tontolo zao rovonoana mety tsy hafafa ny fahotako rehetrarehetra nefa ny lalàna de miexige mitaky vidim-pahotana le nanao an'zao aiza ny vidin'zay le nanao an'zao aiza ny vidin'zay mila ondry ohatran'zao mila omby ohatran'zao mila koba tsara toto ohatran'zao mila zavatra ohatran'zao misy zavatra be deaibe takiny zao ny fanambaran'lay teny zay ambaran'ny Paoly teo amin'ny Romanina 9:5 atateraka ny famarinana ny lalàna famarinana ilain'ny lalàna amitsika misy zavatra takiny lalàna am'le olona be deaibe de rehefa takiny lalàna aizany eny any aizany eny any aizany eny any de iza no misolo vaky any akalany eo Jesosy Kristy no mijoro zany efa nalohany izy rehetrarehetra inona le takinao voaozona izy satria naninona ay za fa nitondra ny oziny ka za fa nitondra ny oziny efa peyeko le ozona tokony anjo azy de maninona koa atao maty zay inona atao maty zay nanao an'zao ay nijangajanga ny olona iny taloha ok ary ka zao za efa natao maty teo amin'ny toerany efa voalohako ny vidiny zavatra izay nataony ary le zavatra izay natao tsy le natao talohany nalalana ny Kristy ihany fa natao nanomboka tamin'iza voateraka mandra-patonga ny zahako nafantatra ny Kristy ary mandra-pialako eto ambony tany raha pitso ravaka pitso aho mbola misy fahadisoana sy fahotana ho vitako tsy hoe inianao an'izany akory za de zanak'Andriamanitra manana ny fanamasina fa misy zavatra tsy voafehako misy zavatra tsy vitako misy zavatra mety mbola mitranga ao anatin'ny fiainako ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny tontolo-piainako ny fahotana lasa ny fahotana ankehitriny ny fahotana ho avy rehetrarehetra de ozy izy ny fanambarany ty Romanina 9:7 ity atateraka fahamarinana ilain'ny lalàna amitsika io izay mandeha zay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy le atao hoe araka ny fanahy de le olona zay ao amin'ny Kristy le olona zay nateraka indray le olona zay tsy mitady fanamarinana ho an'ny tenany le olona tsy manamary-tena amin'ny resaka zavabitany tahaka n'lay fariseo izay nanamary tena tamin'ny zavabitany za mahavita an'izao Andriamanitra za mahavita an'zao za mahavita an'zao za mahavita an'zao ay ianao ihany zany ny adivaritra ho an'ny tenanao rehefa tonga ny fotoana izay hitsarananao eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra de ho aseho miariary eo zavabitanao ianao le laza hoe tsy mijangajanga iny andao mba aseho kely hoe ry anjely aiza moa le orona tsara iny aseho kely mba ho hitan'ny rehetra ty raha laza ny tena fa tsy mijangajanga ty izy le nanara-maso vehivavy iny aseho kely ijereny rehetrarehetra anazy le raha nga milaza tsy nandainga tsy nangalatra iny mba aseho kely mba aseho kely raha mahita zany rehetrarehetra zany satria maninona olona mitady fanamarinana ho an'ny tenany olona manamarina ny tenany amin'ny zavabitany tsy mila mpanamarina rehefa ny olona manamarina ny tenany amin'ny zavabitany raha lasaina bavy ozy izy Jesosy ay manamarina ny tenanao ay navitan'zany ianao oke tsisy ilanao ange zany fa iza milan Jesosy lay mpamorietra izay nanatona teo any tempoly de laza hoe Andriamanitra mamindra-fo amiko mpanota zay fotsiny any iza ny milan Jesosy Kristy le Zakaios lahy iny izay nianikazo izay mpanambaka vahoaka zay mpanao antiso mpanao any roa milan Jesosy iny de nitady azy eo ay Jesosy io tsy manana zay fahamarina koa ity mila fanavotana avy aminao izy Jesosy aniny tonga amin'ity trano ity famonjena iza lay tsy manana ny anamarina ny tena lay vehivavy tratra ola-tanana ny jangajanga zany tratra ola-tanana ny jangajanga zany hoe tratra-mbody omby tratra-mbody omby araka le resako teo aloha hoe tsy hitany nalehan'le lehilahy raha atao zany le resaka de hoe tratra-mbody omby fa tsy hitany nalehan'le omby avava be le zavatra fa zay aloha zany le fatratrarana ozy izy le vehivavy tsy hitako itsony tsy isy nininina itsony fa tena ozy izy Jesosy sara vehivavy tsy manameloka anao zany tena tonga de babo fitiavan'ny Kristy le vehivavy za tsy manameloka anao zany veriny izy de netiny ny tavoara alabastara feno menaka manitra de nyvakiny tena rarany teo amin'ny tongotry ny tompo Jesosy io tsy manan'izay anamarina anay ireny olona ireny de reny no amarin'ny Kristy fa zay olona mbola te anamary tena amin'ny zavabitany sy amin'ny lalànany no nanina moa ny tanterahany zay manao an'zao zay manao an'zao zay mahavita zao zay mahavita zao zay tsy mijangajanga zay tsy mangalatra zay tsy manota zay tsy manao an'ity zay tsy manao androa rehefa ianao ny manamary tena de mialatsina fa tsy ho anao ny Romanina 9:1 ka hatramin'ny faefatra fa ianao de anamarina ny tenanao ary ianao dia iteny eo anatrehan'Andriamanitra ianao ihany niaro ny tenanao hoe zange Andriamanitra navita zao sy navita zao sy navita zao
fa mialatsiny amlaza aminao fa very ary tsy misy irika na de singan'ny ray akory azy amarina ny olombelona eo anatrehan'andriamanitra fa hoy ny fanambaran'ny teny hoe tsy misy marina na de ray akory azy ozy izy ary tsy misy manana ny voninahitr'andriamanitra fa nibetsaka de ny olona mpanamarytena ary mpanamarytena de ozy izy jesosy hoe amarinao ny tenanareo sa tsy manamarina nareo ary ny tenina ny teny zay nivakitsika teo Romana 10 de zay olona am Kristy irery ihany a no iarany hoe jesosy ny farany lalàna zay tsy ao am Kristy de efa miomana zany a anamarina ny tenanao io anatrehan'andriamanitra sy am'zany lalàna izay tomponao fatratra zany a fa ny ao am Kristy irery ihany mahazo fanamarinana ny amin'ny finoana madiva maraparantsika am'lay resaka Apokalipsy 4:12 naran Jesosy indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy io teny io de io matetika no entin'ny olona anamarinana hoe mbola eo ambany didy sy ny namany a jereo reto olona reto a mitandrina olona masina ozy izy ireo a de mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy ny zavatra voalohany tiako lazaina anao de zao a rehefa maky apokalipsy anao a de ny zavatra mila fantatrao a dia amin'ny akamaroan'ny zavatra zay voambara eo amin'ny apokalipsia indrindrindrindra manomboka amin'ny 4 dia tsy zavatra izay iainantsika ankehitriny fa zavatra zay iainana any aorina amin'ny vanim-potoana isin'ny fahorimbe amin'ny vanim-potoana isin'ny inona moa testy fanjakana rivotoana amin'ny vanim-potoana zay isin'ny armagedona eto am'izao tontolo zao ary amin'ny vanim-potoana zay isin'ny fitsarana farany reo vanim-potoana efatra ireo sy ny vanim-potoana zay itsanganan'ny maty moa zany reo vanim-potoana efatra sadimy reo a reo no ambaran'io apokalipsy io ka raha miresaky tsika ny apokalipsy 4:12 de ny 12 de misy karazana olona izay tondrony eo fa tsy ny fiangonana no ambarany eo zao fotoana iainantsika zao zany a zao ny atao hoe période de l'église vanim-potoana ny fiangonana de zao nyfanambaran'ny apôstôly Paoly any boky Romana 4:12 any raha tsy diso hoe mandra-pafeno isan'ny jentilisa ozy izy de zay vao iverina amin'ny Israely indray Andriamanitra zany hoe natao hoe mandra-pafeno isan'ny jentilisa de tsy inona fa ny fiangonana rehefa feno isan'ny jentilisa ny fiangonana de hiakatra ho any an-danitra eo amin'Andriamanitra aloha mandritra ny apampitoana ireo fiangonana ireo ary ny aina kosa eto am'izao tontolo zao a izay vo anapa-kevitry ny ino ny filazantsara de tsy inona fa ny Israely tsy inona mandrakitiny androany de mbola miandry ny mpamonjy izay ampanantenaina andrareo miandry ny Mesia io fatratra izy izay amonjy azy de rehefa tonga ny vanim-potoana ny fahorimbe any izy vo ino an Jesosy ary amin'ny maha Israely azy ny Israely de ny aina tao ambanina rezima na lalàna zany hoe vanim-potoana ny lalàna de ny Israely ireo hoe olona masina izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan Jesosy ireo taloha izy a ny didin'Andriamanitra fotsiny fa ho ambanin'ny vanim-potoana ny fahorimbe izy a dia ino an Jesosy am'izay de zay am'izay le fandehany eo a sady mankatoa didin'Andriamanitra izy ireo miaina ambany lalàna izy zany no mino an Jesosy Kristy satria tsy ao anatin'ny fahasoavana intsony tsy ao anatin'ny eglizy intsony aiza moa no teny afahako manambara sy manamarina zany zavatra ambarako zany ny apokalipsy 4:12 de misy fendohany ny tantaran'io a de tsy inona fa ny apokalipsy 4:12 vadika pejy ray ianao zany eo amin'ny 4:12 7:12 de zao ny fanambarana de tesitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady am'zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy eto zany le izy a de miresaka izy a an'ilay atao hoe vehivavy eto amin'ny lohateny amin'ny soramanitra de zao ny ambarany hoe ny amin'ny vehivavy mitafy masoandro izay noenjehiny dragona rehefa vakinao ray manontolo io vehivavy mitafy masoandro io a de miresaka io mikasika an'io vehivavy io a izay miteraka de rehefa niteraka zazalahy io vehivavy io a de saika hoan'ny le dragona le zanany a fa sainginetina niakatra aingana tany an-danitra rehefa tezitra le dragona nony amin'ny tsy nahazony an'io zanany netina niakatra faingana tany an-danitra io a dia nanenjika an'ilay vehivavy izy a sy ny zanany am'izay izy io vehivavy io ny atao hoe Israely iza le zazakely iza le zanany saika tiany dragona ho arapaka kanefa netina niakatra faingana tany an-danitra iny atao hoe Jesosy lay vehivavy ambara eto tsy fiangonana misy olona mantsy manana zao fanambarana zany hoe fiangonana ny fiangonana nge tsy niteraka an Jesosy
fa Israel niteraka an Jesosy. Israel ty vehivavy mitafy masoandro zay ambary eto ity, ary rehefa avy niteraka an Jesosy izy de nentina niakatra faingana ho any an-danitra io Jesosy io, de ina fatezeran'lay dragona noho ny am'lay ina moa ny anaran'ity izy tsy nahazony an'lay zanak'lay vehivavy de tsy iza fa Jesosy, de nenjehiny kosa ireo zanany sisa izay mitadina ny didin'Andriamanitra sady mitana ny filazana an Jesosy. De arak'le lazaiko nao teo, isika tsy zanak'Israely, tsika tsy zanak'io vehivavy io, fa ny Israely ny zanak'io vehivavy io, ny jiosy ny zanak'io vehivavy io. Ka raha miresakitsika zany ny raha miresakitsika zany an'le teny teo hoe indro faharetan'ny olona masina de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy finoana an Jesosy, de ny Israely am'izany vanim-potoana izany ireo ambary reo. Zay no fanazavantsika am'ty andro anio itya. Mino fa mba azoazonao amin'ny faravakely indrindra rehefa jerenao le 4 sy ty 4 tya, de tokony efa ho azonao am 700 ty resaka isika tsy ao ambany lalàna intsony itya, fa no amarinina ao amin'ny finoana ny Kristy Jesosy ho an'ny olona zay nateraky indray. Raha tsy azonao zay resaka nateraky indray zay de tsy reraka ako miteny eto arao ny 4 numéro 1, numéro 2, 3, 4, 11 ary 12. Manjary so isika mieritreritra hoe oay tsika zany efa afaka, tsika zany efa zao, tsika zany efa zao. Nefa ianao tsy marina aminao akory le voalaza teo hoe ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy irery ihany tsy misy fanamelohana, ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy irery ihany no efa nalohan Jesosy ny fahamarinana zay takiny lalana amintsika izay mandeha araky ny fanahy fa tsy mandeha araky ny nofo. Raha ohatra ianao mbola tsy nateraky indray, mbola mandeha araky ny nofo ianao zany, mbola tsy ao amin'ny Kristy ianao zany, de zay no fampaherezana sy fitaritana atsika mba nianatra kely tsika zany tamin'ity andro anio itya, fa tsy tory teny toy ny mahazatra. Raha manafantanina ianao aza atao commentaire, aza atao SMS fa manasanao anoratra MP na iantso any Tarby avetrany araky ny lara Tarby izay fa mipetraka eo ambany tahaka mahazatra. Dia mampahery atsika trany am j'aime, am commentaire sy sisa rehetra mba ahafahany namatsika sy ny avatsika manaova partage arak'izay azo atao ihany koa, mba ahafahany namatsika sy ny avatsika mahita sy manaraka ny afatra tahaka izao. Dia mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa amintsika rehetra indray samy tahiny tompo amin'ny fotoana manaraka toy izao indray. Veloma tompo.